faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any manjoy manaraky ity fandaharana Andao Hidera ty alady ny andro dia alady hoentitsika anompotsika an'ilay Jehovah Andriamanitra izay avo indrindra no sady tsara indrindra eto dia miaraba sady ho an'ny mpino rehetra izay zanak'Andriamanitra mino afa dia momakomana ao tokantrano ao am'izao maraina zao amonjy ny fotoam-pivavahana isa tokantrano na izany na tsy zany ara atongolany kely ny sofina na ho ary velomo ny fahitalavitra fa hiaraka amin'ity fandaharana Andao Hidera ity tsika elaela tsy ny fandaharana fa dia lamina an'Andriamanitra daholo izany fa dia manomboka androany misy indray no fandaharantsika ny Andao Hidera tahaka mazatra dia mizara sampany maromaro ny fandaharantsika mizana mpandaharana maromaro ny ao anatiny ka dia ndao ary isika hiaraka amin'ity hira fiderana anankiray ity zay nomaninay ary izay hira fiderana mino afa dia andrasanao ato raha ty fandaharana Andao Hidera ity hira mipepesena izy ity amin'ilay lohatenin-kira hoe matoky loatra aorianan'izay tsika miditra amin'izany mpandaharana afa indray manasanao ary tompoko is a lies I know, this I know I don't know. Timba mandao timiu, fama tuka chamni farani, andamani chami tsaukana, mi tsaukana. Matuk lo chanao chandawa. Chatandis fanatinana Urfuina wizatam ni fiainaku Katsapaku ankeiji Matuglo chanao tiandawa
Natumbuka utumetu vitainao Katsapaku ankeji Tinaulo utratiandawa tonga amin'ny zanam-pandarana faharoa isika dia ilay 10 minitra ho an'ny teny 10 minitra ho an'ny teny no ho ataotsika fa mialohan'izay ngamba andao isika ivavaka ho an'izany tenin'Andriamanitra izany raha eo misaotra anao zahay satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao a mbola nomenao mifakahita tavy eto indray zahay a mitafatafa amin'izao fahita lavitra M3 TV in'izao indray anao ny 10 minitra ny teny izahay ka dia kinina fianam-pelantananao ny famakina ny tenin'Andriamanitra indrindrindra fanazavana amin'izany amin'ny fotoana fohy Andriamanitra mitenenanao a araky ny alehibe ny fahasoavanao ampianariny mpanomponao ahiteny sy ampianatra izany tenin'Andriamanitra anaty ity fandaharana Andao Hidera ty makasitraka tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovana izany vavaka izany amen. Dahoary mijery ny tenin'Andriamanitra atsika amin'ilay amin'ny hoe 10 minitra ho an'ny teny 10 minitra ihany no anarahantsika izany tenin'Andriamanitra izany hitatsika amin'ny Exodosy a Exodosy toko voalohany dia ny andininy voalohany katra amin'ny andininy fa 2:10 Exodosy toko fa 2:10 dia ny andininy voalohany katra amin'ny andininy fa 2:10 dahoary ovakitsika rehefa samy nahita amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompo andininy voalohany ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity vola ity ova voaloham-bolana ho anareo dia ho any voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity vola ity dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy isika rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy no ho any isatrano ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano amina haka araka izay isan'ny olona ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry tsy misy klema dia lahy izay iray taona no halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 4 amin'ity volana ity dia mono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary hanalany raha ka hateteny amin'ny tolanam-baravarana roa amin'ny tataom-baravarany trano izay hihinanany azy dia ho aniny amin'ny alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy amin'ny mofo tsy misy masirasira sady hampiarahiny amin'ny anana mangidy ndininy fasivy aza hanina manta na voaandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ndininy fafolo ary aza sainareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia ho doranareo amin'ny afo ndininy fa 1 farany ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ny valanareo ho voasikina ny kapanareo dia eo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo ho eny amin'ny tananareo dia ho haninareo faingana izy fa paska ho an'i Jehova zay no tenin'Andriamanitra ray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana izay no akatsika ilay 10 minitra eto anazavantsika foy an'ity tenin'Andriamanitra ty no safidina ho safidina ho anao izao teny izao satria efa manakaika ilay paska androany dia alahady voalohany amin'ity volana Avril ity tsy ho elitsony dia tonga ilay paska zay andrasatsika dia ilay fety lehibe zay ho andrasatsika mpino kristianina ny paska dia misy milaza hoe testamenta vaovao ihany no milaza n'ilay paska
hoe rehefa maty voavony Kristy de Paska ho atsika. Ao amin'ny testamenta taloha de milaza Paska ihany koa ho anambarana amintsika zany, fa tsy hoe testamenta vaovao ihany no nisian'ilay Paska hoe Jesosy Kristy efa tonga vao nisy ilay Paska. Eto dia Pasky ny Jehova araka ny tenin'Andriamanitra zay no resantsika eo. Tsy ho tantaraina fa fohy kely ilay 10 minitra fa dia eto dia Jehova no nandidy any Mosesy sy Arona hiteny amin'iza amin'ny zanak'Israely. Anina hanaja an'ilay Paska zany no resantsika eto. Dia ny 17 dia miteny mihitsy hoe amin'ny aran'i Jesosy le 17 teo dia miteny mihitsy hoe mitireny nareo amin'ny fiangonana. Zay no resany teo mitireny nareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Jehova zany naniraka ny Mosesy sy Arona hiteny amin'ny fiangonana. Ny Israely no resahany azy eo hoe aninona misy zavatra homanina ao. Ny 15 de hoe manomana ondry na osy ny zanak'Israely zany na ny fiangonana dia zanak'ondry tsy misy klema fa la tandindony Jesosy zany. Zanak'ondry tsy misy klema de ilay Jesosy Kristy fatatsika any amin'ny testamenta vaovao. Dia zazalahy no mena atsika ary ny anarany dia atao hoe mahagaga. Ilay Jesosy Kristy ihany koa no resahana amin'izay fotoana izay. Eto no lazako hoe tandindony Jesosy Kristy no ity no resahany Jehova ao anatin'ity Exodosy toko 12 ty. Ilay nitenenan'i Jehova ny Mosesy sy Arona hitandrina an'ilay Paska dia mitovy endrika amin'ny Paska izay ho tandremantsika aty amin'ny testamenta vaovao ety ihany koa. Satria milaza hoe zanak'ondry tsy misy klema dia Jesosy zany la da i Jesosy Kristy ihany koa zay ny resahany zay. Teto aloha dia tantara kely mba ho azontsika tia ny ten'Andriamanitra resahana dia babo tany Egipta ny zanak'Israely dia hamonjy an'ireo zanak'Israely reo i Jehova. Dia tamin'ny alalany hoe mamonjy ondry anankiray dia apetraka amin'ny tolanam-baravarana fa de ho andalo ao Jehova ka de zay lamatoa rehetra de ho faty raha tsy manana an'ilay raha ny zanak'ondry eo amin'ny tolam-baravarana. Haitsika tsara ny tantara fanavotana tamin'izay fotoana izay. De izay ty resan'ity ato amin'ity Paska resantsika eto zany. De ozy zay 17 ary ndao tena lalintsika de ny 17 de milaza hoe ary halany ny rano ka hatendriny amin'ny tolam-baravarana roa. Ny ra zany resantsika eto halana ny ra hatendry amin'ny tolam-baravarana roa. Izay ihany koa ilay Paska. Ilay Paska dia ny ra nalatsaky Jesosy Kristy no fanavotana ho atsika. Eto ndray koa dia ny ra ny zanak'ondry apetraka amin'ny tolam-baravarana dia fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Ho faty daholo ny tolam-baravaran'olona zay tsy misy ra fa ny tolam-baravarana misy ra ny zanak'ondry dia andalovan'ilay anjely ihany koa. Eto zany dia ny ra dia mitarika fanavotana. Inona ozy ny ra dia milaza ozy 17 dia hovakitsika dia milaza ilay ra eto hoe ary ny ra dia ho famatarana ho anareo. Eto zany dia ny ra no famatarana hoe ity misy tokantrano andalovan'ny ilay anjely any raha misy ra, fa raha misy tokantrano tsy misy ra dia ho vonoiny anjely ny lamatoa ao. Ny ra da tahaka zany ihany koa ny ra amin'ny Jesosy Kristy no fanavotana ho fanavotana ho anao. Izay fanasana ny fahotana izay misy atsika eto. Ny ra zany dia mitovy tsy valaka tamin'ny any amin'ny testamenta vaovao ity resahana amin'ny testamenta taloha ity. Ny amarana ko azy 10 minitra ihany no anjarantsika ato anaty fandarana Andao Hidera ity zao hoe 17 ary izany andro zany dia ho fahatserovana ho anareo ka hitandremanareo ho amin'ny andro firavoravoan'i Jehova hatramin'ny taranaka-reo. Dia inona ozy izy? Izany andro zany dia andro fahatserovana. Ny voalohany, ny faharoa dia hitandremanareo ary firavoravonareo. Ny andro Paska dia fahatserovana ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo ambony ny azo fijaliana. Ohatr'izay koa ty ny andro fahatserovana dia ilay namanginy anjely ka dia namonono lamatoa ho an'izay tsy pino tamin'izay fotoana izay fa dia ny zanak'Israely zay misy raha teo amin'ny tolam-baravarana dia ho avitra soamatsara. Izay no nyresahan'ny ten'Andriamanitra eto ka dia ny Paska dia tsy ho ela ho avy.
andro firavoravona ary no andro fahatsiarovana ilay famondrena hoa sy ho anao. Mamarana isika amin'ilay 10 minitra ny teny dia zao hoe amin'ny herin'ny androany isika dia maky ny tenin'Andriamanitra indray hoe Paska any amin'ny testamenta vaovao. Sotra tompoko. Izay no maranantsika ny teny 10 minitra iny fa dia andao amizay atsika ara ihanoka ao anatiny tapany fahatelo dia ilay fandefasantsika andreo hira ara-pilazantsara. Ny hira voalohany dia iarahantsika amin'ny hiraky ny lanitra avy ao amin'ny chapelle militaire ery Androvary amin'ilay hira hoe isika tsy mba namana izay miemotra. Ny hira faharoa dia ao amin'ny vokovoko manga loterianina avy ao Antsaramandroso ao amin'ilay hoe fara fitiavana. Ny hira fahatelo feony serafima avy any amin'ina parigidro plaksetiny any dia miteny hoe dasvandy. Ny hira fahaefatra dia ny feo lanitra amin'ilay hira hoe miconnecta avao. Manasanao anaraka anreto hira anankefatra alefatsika ereto. Together
Jangan
Afakangara nizusruani Jesusi Dani sanga velu datu i Jesusi tupu Dasi vadingera zakai nepituri Dani sanga velu i Jesusi pauzi Dani poke barangara nizusruani Jesusi Dani sanga velu datu i Jesusi tupu Nisangana besika anabara menauma Nisangata memati Yesus tupu Apakadirone Kabanuna nadabu Birabuade Sikanina nasi Nisangana besika anabara menauma Nisangata memati Yesus tupu Apakadirone Kaiky da marmirano zakany epitotelume da sisa vanesa jeraiky da nisagna tame maty Jesosy ay agnaby isika rô sangana ay agnaby isika agnambara sara masia vanesa efilaza sara anisanga tame anfatelo Jesusi tupu pero na bisika ay agnaby isika agnambara sara masia vanesa efilaza sara anisanga tame anfatelo Jesusi tupu pero na bisika nisangana na bisika anabara meramba manisangata nemati Jesusi tupu apakadirone kabanuna nadabu birabuade sikanina nasi
Sara nazachinanina Anao mivavakalwani haturi Amizawana hadinguna wabiza Facebook ngemangani nyanduna Apenguna Nikonektaga Netu Netende Daseshila Pena Tedevu Ema Tusiru Sana Mesa Kela Zanze Susesa Naki Apenguna Nikonektaga Netu Netende Daseshila Pena Tedevu Ema Tusiru Sana Mesa Kela Zanze Susesa Naki Susida silangarana Fatiyanga na fefano finidini Ka anaunga inda yefazawa Amena mana utsimbula manara Anzi susi Telo kalala vichenazi Haprecha izani singe la 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 hala wavozare sede furi Handi upatet gava witi supusi Telo kalala vichenazi Haprecha izani singe la 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 hala wavozare sede furi Handi upatet gava witi supusi Kasulumana Ramanda gabao Yesara hazunao Damizi susi Kasulumana Ramanda gabao Yesara hazunao Damizi susi Ino mesarao ty mikonekta fiangona ty Che dorotena agnabisire Lozanao magnano FB Mba miovazana Dede volany mandrosorosanao Apenguna Nikonektaga Netu Netende Daseshila Pena Tedevu Ema Tusiru Sana Mesa Kela Zanze Susesa Naki Apenguna Nikonektaga Netu Netende Daseshila Pena Tedevu Ema Tusiru Sana Mesa Kela Zanze Susesa Naki eny any reny no hira nankefatra zay anao rahantsika teo fa dia tapany fahatelo sady tsika am'zanam-pandarana de andefasatsika andreo atoko-pira tsy eto mahajanga fa de avany ivelany mahajanga dia ny apikora no entitsika am'la hira hoe lehilahy mahery ny hira faharoa ny katekatea de am'le hoe talily soa ny hira fahatelo ny katea ambakotovinaka am'la hoe fikiromafy manasanao anaraka anireny hira nytenenina teo ireny Hete susikuza Angeti susiza Angeruyete susikuza Angeti susiza Suwapangahe hamujana Suwapangahe hamujana Suwapangahe hamujana we Suwapangahe hamujana Lelai mahere Susiza Lelai mahere Susiza Susiza Lelai mahere Susiza Lelai mahere Hete susikuza Angeti susiza Angeruyete susikuza Angeti susiza Suwapangahe hamujana Suwapangahe hamujana Suwapangahe hamujana we Suwapangahe Lelai mahere Susiza Lelai mahere Susiza Susiza Lelai mahere Susiza Lelai mahere Nandalungi swasnandalungi rapiti di kulpa nanda kaba
Jesus Jesus I Jesus I Tangangi marare mahita langi zike Itanga langi mate Oh 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 Tangangi marare mahita langi zike Itanga langi mate Mahera ni ubaba Mahera Jesus Mahera ni kuke Oh Jesus is I Jesus is I Mahera ni ubaba Mahera Jesus Mahera ni kuke Jesus is I Jesus is I
Chakayanao Nama Desa Chayani Junias Vitalina la Jesus Sika Simba Mandao Nadia Petsa Kanula Nasima Katurubana Chikandirifu Waisamu Nakaresati O Jesus Christi Kaiza Wanume Vitsaharana Atanjali Finuna Fanaim Kiduna Le Jesus Chame Nanawilele Azabatu Betera Fija Nekanaje Nakawana Tuzaja Numbaele Isi Masiti Ampi Finuana Rani Saya Salara Senga Ulana Rani Apata Papeta Wamina Wari Jeso Nuri Papi Milama Ahamini Jesus Yana Viviani Luapa Kamujana Kapikiru Mapinita Nani Matuti Dinana Mamiti izay no lava izay no foya ka dia fakasitrana sady no atolotra ho atsika any tokatrano any ny fandarana Andao Hidera dia isaky ny alady no arahanao ka dia mpifaly tanteraka no isaorako anao na fohy fotoana nanaraka sy ny aino sy ny jery ity fahita lavitra ity indray hoentiko setrin'izay dia misy hira anankiray ity izay hira mafanafana hoentitsika ideratsika n'Andriamanitra ary amaranantsika ny fandarana amity alady ity ka dia raha sitrapon'i Jesosy dia amin'ny heriny takan'izao indray tsika hiaraka eto amity fahita lavitra ity amin'ilay fandarana hoe Andao Hidera. Ity hira ity dia ho atokona ho an'ny vady zanak'ondry rehetra dia kopakopa tanany raha hita rehefa avy eo any am-piangonana indray tsika no miaona raha sitrapon'i Jesosy. Makasitraka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.